Natrany araba tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isan'isantona ny vaovao isongadina indray ao anatin'izao alina izao mahakasika indrindra ny fanapahan-kevitry ny HCC momba ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena sy ny ekeny HCC moa ny fifidianana teo anivon'ny antenimieram-pirenena izay nitanterana tamin'ny volana febroary lasa teo tsy maintsy averina araka izany ny fifidianana etsy andaniny izay kosa dia mitsipaka an'izay ny vondrona mapage ankoatran'izay kosa dia miandry ny fitsanganan'ny gouvernemanta izay vao fantatra ny mety ho fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny AGOA indray i États-Unis araka ny nampahafantarina Andriamatoa Robert Jackson izay sekretara mpanjakana lefitry ny gouvernemanta États-Unis misahana ny Afrika ny gadona teto Madagasikara androany kosa ireo tompon'andraikitra isantsokadiny avy amin'ny firenena sy ny vondrona iraisam-pirenena miara-miasa amin'ny Madagasikara anarika indrindra moa ny fivoriana fasivy izay ho tanterahana etsy akoron-drano Rampitso avy hatrany arisika dia hiditra ao anatin'ny andinindininy vaovao izay araka ny fanapahan-kevitra izay noraisiny avy eo anivon'ny fitsarana momba lalam-panorenana androany dia tsy maintsy averina ny fifidianana ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny antenimieram-pirenena mandra-pahatanteraka izay fifidianana izay kosa raha aloha dia mipetraka eo amin'ny toerany andy ny mpikambana ao amin'ny rafitry ny antenimieram-pirenena izay landy ny volana febroary lasa teo arahantsika ny andinindininy izay mahatry ny antenimieram-pirenena androany sy neken'ny HCC ny fifidianana natao teo anivon'ny antenimieram-pirenena izay natao ny 27 febroary 2024 lasa teo noho izay dia tsy maintsy hisy famerenana ny fifidianana ireo mpikambana rehetra ao amin'ny antenimieram-pirenena izay mivaly ny fangatahana fanamarinana na manaraka ny lalam-panorenana tsy ny fitsipika anatiny nentina ny fidianana ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena fangatahana fanamarinana nataon'ny vondron'ny PMP teo amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nambarany fitsarana avy momba lalam-panorenana fa mijanona eo amin'ny toerana mpikambana ao amin'ny rafitry ny antenimieram-pirenena izay lany ny 27 febroary lasa teo mandra-pisy ny fifidianana ireo mpikambana vaovao amin'ny alalan'ny fitsipika anatin'ny raikitra notsindrin'ity fitsaran'ity ihany koa faraky ny andinin'ny 17 andalana 4 ao anatin'ny lalam-panorenana ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena tsy nalefa teny amin'ny HCC ho hamarinina dia tsy manan-kery andrasana indray araka izany ny fandrafetana ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena sy ny fifidianana ireo mpikambana amin'ny birao maharitra taorian'ity fanapa-kevitra navoakan'ny HCC androany ity